tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Hoy Andriamanitra hoe, iantso ahy izy ireo ary hoenoiko, ombako amin'ny androm-pahoriana, afahako homeko voninahitra, hovokisako andro sesehena. Mbola agnatin'ny hafaliagna trany rim-piaino ajegny noentigny miarahabantsika jiaby amin'izao alahady voalohany ankalazagna ny karemy izao. Ny loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika niany, Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no be siasia. Ka ireto vakiteny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika ireto no ndeha hitandrignesantsika, ary avy afaran'izegny no hitandrignesantsika ny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Vakiteny masina voalohany, boky Genèse. Vovotany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny olombelona, dia nofofoniny fofonena mahavelona ny vavorona, ka tonga zava-mananena ny olona. Ary ny Tompo Andriamanitra nanao saha tany Edena, tany antsinanana, ka napetra ny taony olona izay noforoniny. Ary nampaneren'ny Tompo Andriamanitra tamin'ny tany izao hazo rehetra matejery sady fihinana isan-karazana izao, sy ny azony hena tao afovoan'ny saha, ary ny azony fahalalagna ny tsara sy ny ratsy. Ny biby lava ny fetsindrindra amin'ny biby rehetra eny an-tsaha izay nataony Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamindra vehivavy, Eva re Andriamanitra nanao hoe, aza mihinana amin'ny azo rehetra amin'ny saha ianareo? Hoy navalindra vehivavy ny bibilava, mihinana amin'ny voan'ny hazo amin'ny saha izahay, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha no nanaovan'Andriamanitra taminay hoe, aza mihinana amin'izany, ary aza mikasika izany akory, fa andrao maty ianareo. Dia hoy ny bibilava tamindra vehivavy, tsia, tsy ho faty akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro ihinananareo zany dia isokatra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, mahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa ny voan'ilay azo dia fihinana, matejery sy mendrika
orina mba azahoagna ny fahiratan-tsaigny. Nioty tamin'ny voany izy dia nihinana, ary nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy, ary nihinana izy. Nisokatra ny mason'izy ny vady, ary fantany fa nitanjaka izy, ka nanjaitra ravina viavy izy ireo nataony sikina. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Hisaorana ny Andriamanitra. Yesu Kristi ilai mala Yesu namanu talana mama milani sike iya Yesu Kristi ilai mala Iyang sama itu bersama Devo mai cingiare i fanatici, ci nessuno
Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izao tontolo izao no nidiran'ny fahotana tamin'ny olona iray sy nidiran'ny fahafatesana no ny fahotana, ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria nanota avokoa izy rehetra. Fa samby nisy ota ihany tamin'izao tontolo izao natalohan'ny lalàna azy, saingy tsy tanàna isaziny ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany anefa ny fahafatesana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moizy, na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraka ny fandikana nataon'ny Adama azy, ary Adama dia tandindon'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray azy na fatesan'ny olona rehetra, meka fa ny fahasoavan'ny olona iray dia i Jesosy Kristy no nandraisan'ny olona rehetra bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Ary tsy mba tahaka izay tonga no ny anankiray nanota ny fanomezana, satria no ny ota anankiray no nisiany fitsarana ho fanameloana, fa no ny fahadisoana maro kosa no nisiany fahasoavana ho fanamarinana. Ary raha ny fahadisoany anankiray azy nanjakan'ny fahafatesana no ny ataon'io anankiray io, meka fa ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy no anjakany izay mahazo ny habeny fahasoavana amampanomezam-pahamarinana amin'ny fiainana. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray no nahatongava ny fahamarinana azo ampiainana ho an'ny olona rehetra kosa no ny fanamarinana iray. Fa tahaka ny nahatongavan'ny maro ho mpanota noho ny tsy naneken'ny olona iray no ahatongavan'ny maro marina kosa no ny naneken'ny olona iray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nisoratan'ny masinda Mateo. Tamin'izany andro zany dia nentin'ny fanahy nakany anefitra i Jesosy mba alainy demony fanahy. Ary nifadianina 40 andro sy 40 alina izy, ka noana no niafaka izany. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ataovy tonga mofo ireto vato ireto. Fanamaly Jesosy ka nanao hoe, efa voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Tamin'izay dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ny demony, ka nametraka azy
teo an-tambony tempoly dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any. Fa efa voasoratra hoe: ny anjeliny no nametrahany ianao, ary izy ireo hitondranao eo an-tanany fandrao tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa ho Jesoa taminy. Efa voasoratra koa fa: tsy haka-fanahy Tompo Andriamanitra ianao. Dia nentiny demony nankany ambony tendrombohitra avo dia avo indray izy, ka nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Ary hoy izy taminy: omeko anao izao rehetra izao raha miankoka hivavaka amiko ianao. Fa izao navaliny Jesoa azy: mandehana ry Satana, fa efa voasoratra hoe: ny Tompo Andriamanitra ao no hivavahanao, ary izy irery ihany no hitomponao. Tamin'izay dia nandao azy ny demony, ary indreo nisy anjely tonga teo aminy ka nanompo azy. Zany ary ny tenin'ny Tompo dia raneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tiany eglizy sahady ary ho sapasika amin'izao alahady voalohan'ny karimy zao ny tena dikany fahotana. Maro no azo lazaina amin'izy io, fa ny fahotana dia ilay fakapanahy nanjoa an Jesoa, ary ireo ny fototra ny fakapanahy mitondra sika amin'ny fahotana. Lay fahotana nanjoany Adama sy Eva izay ambarany vakiteny voalohany, ka natonga sika lasaka tao anatin'izay fakapanahy izay isika olombelona rehetrarehetra. Ary indrisy dia mbola matetika isika na dia azosika tamin'ny batemy aza ny fahasoavana mahazanak'Andriamanitra dia sikely lalana ho isika ny rasy, ary isika panota isika olombelona milololanitra mety olena mandeha tany ka mety misolafaka ka mamerina matetika anireo fahotana ny Adama sy Eva. Ary inona moa ny fahotana fa isika mivadika amin'ny afatr'Andriamanitra, fantatra sika mazava tsara, fantatry ny Eva fa voafitaka ny fakapanahy i Adama i Eva, ary dia avy eo i Adama dia lavo tamin'ny fahotana. Dia karaha izay koa isika fantatra sika ny marina araky ny lazay sika, manana modely sika amin'izao volan'ny fomasin'i Jesoa izao, i masinda Josefa lehilahy marina sy tia vavaka. Fantatra sika ny marina, nefa indrisy isika noho ny sika malemy dia lavo amin'ny fakapanahy. Ary dia zay no ambarany masinda Paoly amin'ny vakateny faharoa, ka noho izany sy isika irearea iady ipoerapoera hoe matokony tena sika ary no lalana ialasika amin'ny fahotana. Ary izay ndikan'izao karimy izao, ady sady dia sika miady hitresika sy amin'ny alalany forsa sika sy amin'ny angovo sika fosiny. Raha ny angovo sika dia fantatra sika ny vokatry nyzay angovo ny sika olombelona zay tao amin'ny Adama sy Eva. Ary izay no ambarany masinday Paoly ho asika: aoka isika asapa anana fanatretena. Ary zay no tiany eglizy ampianarina amintsika amin'izao alahady voalohany izao: olombelona panota isika be siatsia, tia sika Andriamanitra sy mahafoy sika Andriamanitra, ka ny anjara sika anana fanatretena, mekeny fahalemensika sy amin'ny alalan'ny angovosika no ahafahasika andresy ny rasy marina sy mainsy miezaka sika. Ary zay koa ny karimy, ary miezaka ny mahaolona ho sika. Ny sanatrin'izany ny biby no sy miezaka, fa isika olombelona nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra herim-po, ka ny herim-posika nefa sy avitasika an'izay fa mila fanetreteny sika. Ary zay no fampianarana fototra voalohany
amin'izao alahady voalohany amin'ny karimy zao mba hanana fanetretena isika fa sy amin'ny alalan'ny herisika no andresesika ny rasy ary de zay ny fampianaran'ny ny fakapanahy ny anjohan'i Jesoa tao anefitra zay ny fototra ny fampianarana raha izy milaza hoe sy ny mofo ihany no mahavelona fa ny tenin'Andriamanitra ny tiany ambaran'izay dia oka asapa isika fa izy no tenin'Andriamanitra i Jesoa ary Jesoa koa nefa no mamelona asika amin'ny alalan'ny Eukaristia ka izy no hery ho asika ary dia izay no dikany hoe maro ny zavatra mahatonga asika nona amin'izao fotoan'andro sika zao maro ny anohanana manjoa asika ka sy amin'ny alalan'ny herisika mety misy fakapanahy manjoa asika ary de zay moa ny fakapanahy voalohany indrindra ny kibo no mahatonga asika manana ho lasaka amin'ny fakapanahy matetika ka mamono olona manao herisetra ka ambarany Jesoa ary ambarany Eglizy amin'izao alahady voalohany karemy fa sy amin'ny alalan'ny angovosika no ahafahasika andresan'izay fa marina sy mainsy miezaka isika ho iaho kanefa sarovy fa Andriamanitra no ahafahasika mandresan'izay ary zay no matetika no adinosika nataosika ny kibosika no Andriamanitsika na ilikilika sika Andriamanitra ka mifamono isika no izay hoe ny kibo no ataosika fototra ny fiainansika nataosika ho Andriamanitra de mifanapotika isika ka raha izay koa no ny fitadiavana voninahitra dia te andeha ambony any isika ary io voninahitra io dia manilikilika ny hafa isika ary dia ambaran'i Jesoa ary fa sy ny voninahitra no sarobidy indrindra fa aoka isika ivelona lay afatra ny Jesoa hoe sy akafanay ny tompo Andriamanitra ao ianao izany hoe aoka atoky an'Andriamanitra isika fa izay fatokisasika an'Andriamanitra zay ny finoana izay ka izy no hitaridalana asika sy ny voninahitra asika zany no zava-dehibe fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra raha manome voninahitra an'Andriamanitra isika de dikan'izay manambara fa matoky azy sika mino azy ka raha izay koa ny fakapanahy fahatelo izay manjoa asika tady anjakazaka amin'izao rehetra izao isika ary io fieritreretana fa isika no mahefa ny zavatra rehetra dia matetika fakapanahy manjoa asika koa izay ka aoka isika asapa ao anatin'ny fanetretena ivavaka amin'Andriamanitra ka izay indrindra ry kristianina havana tadidisika sara tamin'ny alarobian'ny lavenina ireo asa telo izay sy mainsy ezahasika fivavahana fifadiakanina ary ny fanaovana asa soa dia izay indrindra ny fakapanahy voalohany teo dia mifanaraka amin'izay fifadiakanina izay ny asa soa dia ilay fakapanahy faharoa izay nilazaisika ny fitadiavana voninahitra ny fakapanahy fahatelo tia vavaka dia ambaran'io ny fakapanahy hoe voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ao ny vavanao ka izay indrindra ry kristianina havana araka ny lazaina teo am-pendohana na baribarian'ny ny tenin'Andriamanitra androany ny fahadisoasika olombelona ny mahampanota asika ka ansoina n'Andriamanitra arsika ansoina isika amin'izao karemy izao 7 andro alahady voalohany karemy fantatra asika ary fampanota isika sy amin'ny alalan'ny angovosika no ahafahasika hiditra amin'ny fiainam-baovao fa ny fanekesika ny fahotasika ary dia raha manana fanetretena asika dia mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika ka andresy ireo fakapanahy manjoa asikasika
na dia mety ao anatin'ny fahoriana sy ny fizaliana azy zany fa izay nefa ny lalana mitondra amin'ny fiainana ary izay ny fibebahana marina ary izay no atonga asika ho zanak'Andriamanitra marina. Ry Jesosy Tompo, nanaiky ho nalaina fanahy tany anefitranao mba hampibaribary aminay ny fahalemenay koa ka omeo anay ary ny fahasoavana, anananay fanetretena hibebaka izahay ary anaiky anao andresy ny fakapanay miaraka aminay ka izao karimy zao ane ry Jesosy zokinay, anampy anay iombona bebe kokoa aminao ka raha miara-maty amin'ny fahotana izahay dia hiara hisangana aminao amin'ny baka. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.